lahy izy tompoko vavy. Faly miarahaba antsika rehetra ny tenako, indrindra miarahaba manokana ho an'ireo manana fahasembanana eto Madagasikara. Akory Randria, akory aby, salama, mbola tsara, akory lia, manahoana tompoko. Misaotra an'Andriamanitra andrenanahary isika fa mbola nomeny tombonandro soamantsara ka nifahantsika ny fanatitava amin'ity 3 Desambra 2024 ity. Niarovana isika tamin'iny valinaretina coronavirus iny ka mbola velonena soamantsara. Ny 3 Desambra 2024 tokoa mantsy no andro nankatoavan'ny antenimieram-pirenena malagasy ny fifanarahana iraisam pirenena momba ny zony olona manana fahasembanana eto amintsika. Nosafidina manokana ny faritry eto Analamanga, ny Antananarivo renivohitra zany. Ny ankalazana zany etsika fankalazana ny andro iraisam pirenena ho an'ny fahasembanana zany. Ny lohevitra amin'ity taona ity dia ny hoe olona tra-pahasembanana mpisehatra sy mpahazo tombotsoa amin'ny fampandrosoana maharitra. Ny fitondram-panjakana izay tariny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina ny fiahina ara-tsosialy no fampivoarana ny vehivavy dia manome ny lanja ny tondro-vitrantsika ao amin'ny tanjona ara-paikady. Laharana voalohany manao hoe ny fampiakarana sy famerenana indray ny fiainan'ireo sahirana sy marefo eto amin'ny firenena no tanjona mba tsy ho vesatra intsony ho an'ny fiarahamonina. Ny safidy ary manatanteraka izany ny ministeran'ny mponina ka mampihatra ny fitoviana eo amin'ny samy olona. Isan'izany ianareo olona manana fahasembanana amin'ny alalan'ny fampiratiana anareo amin'ny ankohonana aloha. Ny fiarahamonina ihany koa ny any amin'ny sekoly ary amin'ny sehatr'asa sy ny fampiofanana. Koa manentana antsika malagasy mpiretan-drazana tsy ankanavaka hanome lanja ny olona manana fahasembanana, na kely aza na lehibe, na manahoana ny fahasembanana misy eo aminy. Tsaho fa mananjo toatsika izy ireny ary mendrika isitraka izany zony izany. Mety mbola hitantaratra eto anivon'ny firenentsika na ihany koa eo anivon'ny fiarahamonina ny fanavakavana sy ny fanilikilian'izy ireny. Koa izay indrindra no anentanana antsika rehetra tsy ankanavaka anova ny fomba fijery fa olona toatsika izy ireny. Ezahantsika ny hampiditra sy mandray azy ireny anatin'ny fiarahamonina misy atsika tsirairay. Amin'izao andro iraisam-pirenena izao dia mbola manamafy ny fahanvonoana ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina ny hanatsara hatrany ny fiainan'ny olona manana fahasembanana amin'ny alalan'ny sehatra asa isan'ambaratongany isaka ny ministera. Tompoko lahy izy tompoko vavy, tsy safidy ny fahasembanana. Koa manasa antsika tsirairay hiaray asa iray iny ary hanova ny faniriantsika manomboka izao ho amin'ny fiarahamonina tsy misy fanavakavahana. Koa amin'ny fomantolo no anolorako ny firaritsoa ho anareo manana fahasembanana rehetra tsy ankanavaka manerana amin'ny Madagasikara noho izao andro natokana ho anareo izao. Ary manolotra fisoavana mitafotafo anareo mpiara-miasa sy mpiara-nantoka na arabola io na ara-teknika amin'ny fanohanana sy fandraisana anjara mavitrika ataonareo. Izany rehetra zany dia ho fampivoarana sy fampandraisana anjara ny olona manana fahasembanana ho an'ny fampandrosoana maharitra ka hananan'izy ireo ho avy mamiratra. Mankasitraka tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.